zay dia manaja zay fampiresahana nataony président Marc Ravalomanana sy ny président Erard Ranompianina zay mijanona ho an'izy mirahalahy fa ny zavatra mipetraka kosa dia tiana hiapetraka ny tantara zay miainana teto amin'ny firenena ary fantatsika tsara fa raha ohatra ka ny fampandrianana ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny dia betsaka ny zavatra zay verina fa efa ny fandeferana teto amin'ity tanindrazantsika ity mba ahafahantsika mieritreritra ny zany Madagasikara hiverina ny filaminana ary hiaina ao anatin'ny tany tandalana zany. Ny zavatra tiana apetraka ao anatin'izay dia tsotra, tokony heverina zay fomba rehetrarehetra satria raha ohatra ka nanontany ianareo tamin'ny farany ny amin'ny président Ravalomanana zay miresaka taminareo tamin'ny telefôna dia tsotra ny teniny mba te ody ohatran'ny malagasy rehetrarehetra eto Madagasikara ary raha ohatra ka diso za vonona hiatrika ny fitsarana mahefa zay tokony tsara any Madagasikara ary napetrany tsara fa ny fahavononana ody eto Madagasikara dia tsy anankirotana ny teniny no veriko aminareo fa anampy sy hitondra vahaolana mba ho amin'ny fampandrosoana ny tanindrazantsika. Ka amiko zay zavatra zay no zavatra tiako ampatsahivina atsika mianakavy ary isariako ny sain'ny namana rehetrarehetra zay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mba ho an'ny firenentsika, mba ho an'ny tanindrazantsika, mba ho amin'ny fampandrosoana miaraka ny firenena dia everiko fa tokony jerevana ny vahaolana momba n'izany zavatra zay everina fa mampifanolana fotoana izao zany. Zay tsy teny hoe zay mbola nohatra, zay kosa miteny hoe ataovy zay mba hifanarahana fa misy zay hifanarahana. Resaka politika no atao eto Madagasikara ary ny politika raha ny tena marina dia devoir tokony atao mba ahafahana mampandroso ny firenena. Mbola mijanona amin'izay ny antokon'izao fotoana izao tsy dia mbola misy an'izay resaka hoe consigne natao an'izao natao dia mihitsy ary raha mandinika nareo na tany Magoro ilay za tsy ditanareo tany akory. Ny tiako resahana aminareo zahay te hametraka an'izay débat politique zay amin'ny toerana tokony hisy ny débat politique. Mety hoe hisy fiainana heverinareo atao hoe amin'ny fitondram-panjakana na alohan'ny hatongavana amin'izay? Ny fiaonana nge tsy voatery hoe fiaonany fa io samy manana part de responsabilité sy ny engagement amin'izay décision efa noraisina dia mba samy manao an'izay fotsiny fa tsy voatery hoe raiso zay na atao an'izao, tsy voatery an'izany nge ny fanarahana. Ny débat politique tiana hiapetraka dia izao raha misy ny zavatra mbola tiany ny fitondrana ho an'ny tanina dia tokony manontany izy fa tsy dia tsara ilay mifampiziry fotsiny fantatsika tsara hoa rehefa misy zavatra anankiray ka tokony tanterahana nefa tsy mety tanteraka re fantatrareo foana io mitrangana ao an-trano azy rehefa firetinareo foana ny zanakareo fa tsy henonareo mihitsy ny teniny fantatrareo ihany ny ataony amin'ny farany fa mety mitsoka mihitsy izy ao an-trano sy ny sisa.